Manolotra ny arahaba sy ny firaretsoa antsika mpanaraka tsy tapaka ny mety tetry ny andro iray amin'izao alina izao. Asaka mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny ankapobeny aloha dia mbola manjaka hatrany ny tsikany alizay eto Madagasikara. Vokatra izany rehetrarehetra izany dia mbola angatsika hatrany izany tsika raha amin'ny rapitso sy ato anatin'ny 3 andro ho avy. Any amin'ny faran'ny herinandro any no vinavinaina izy fiakaran-kely izay amin'ny maripana izay. Etsakilan'izay ihany koa dia mila mitandrina izany ampitandremina ampanjona ny ranomasina sy mpampiasa ny ranomasina any amin'iny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara, atorak'izay ihany koa aty atsimon'ny Madagasikara, ary indrindra aty amin'ny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara, izany hoe eo anelanelan'ny Analalava sy Soalala, fa mahery ny ranomasina, izany hoe misy rivotra mahery izany any amin'ireny fatra ireny izay mety arahana tafiditra indraindraika, dia mila mitandrina izany ny mpampiasa ny ranomasina any amin'iny fatra ireny. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny mety tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina. Azo orana malefaka aloha ny any amin'iny manodidina ny Antsiranana voalohany sy faharoa, ny fatra Sava, Analanjorofo ary ny fatra Atsinanana sy Vatovavy fitovinany. Ny fatra anilana Atsinanana Voatany kosa dia anjombona ny andro izay mety arahana herika indraindray vao maraina, fa hisava miandalana ihany moa izany rehefa misandratr'andro. Torak'izay ihany koa aty amin'ny fatra Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro. Ny fatra sisa rehetra moa dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany aloha ny orana malefaka any amin'iny Antsiranana voalohany sy faharoa iny, Sava, Analanjorofo, Atsinanana, ary mihitatra kely zany any amin'iny fatry Mangoro iny. Ny ilany atsinanan'ny fatry ny Voatany dia saika anjombona aloha amin'ny ankapobeny izay mety arahana herika ihany indraindray any amin'ny fatra Avo. Torak'izay ihany koa ny aty amin'ny Vatovavy fitovinany Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro. Any amin'iny manodidina ny Nosy-be, Ambanja, Ambilobe ary ny morontsiraka Sofia iny kosa dia misy ihany ny herijika kely isina orana tandrifon-drahona zany any amin'iny fatra iny. Ny fatra sisa rehetra moa dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Fa raha ho an'ny maripana voatombatombana zao raha ho amin'ny rapitso dia mbola somary angatsika ihany aloha zany amin'ny ankapobeny 7 degré celsius zao ny avakina karatra, manodidina eo amin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny Antananarivo sy Fianaratsoa. Ny morontsiraka sy ireo voaparitany moa dia ho anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia afana tanteraka mihitsy aloha manodidina ny Nosy-be sy any amin'ny Toliarany. Ny aty Maeva-tanàna, Boeny ary Antsohihy kosa dia eo anelanelan'ny manodidina eo amin'ny 13 degré celsius eo. Torak'izay ihany koa ho antsika any amin'iny fatry Menabe iny. Ny eto amin'ny fatry ny Voatany moa dia mampanjombona azy zay dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana. Na morontsiraka Atsinanana moa dia eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo. Andao jerentsika indray ary mety tetry ny andro ho an'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto, ho an'ny Paris, Milan, Nairobi ary Bangkok dia ifamiliasa andrahoana simo masoandro na andrahoana vitsy, fa any Johannesburg any no ibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro. Raha ho an'ny nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo oram-baratra aloha ny any Comore, raha somary maka endrika tandrifon-drahona izay oran'izay ho an'ny Maurice sy Seychelles. Andrahoana kosa ny andro any La Réunion any. Dia izay indray ary aloha no afaka natolotra tompoko lasy tompoko vava misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.